يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندمت إنما نتني أرابا وانتكريتا panarakat setapakan feitalaftin TVM amnizo marena ni zumaizo ralasa na bave na tunfinuna Islam tamni erintetska denaka makaska ni lanja sy voninahitry zany moske zany eo anatrehany finoana Islam satria rehefa nisy nanontany ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam makaska ny zany dia namaly izy fa tsy mahay an'izany raha tsy manontany an Jibril, ary rehefa nanontany Jibril dia mbola namaly ihany koa Jibril tsy mahafantatra aiza ny toerana tsara indrindra afa-tsy manontany ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rehefa nahazo valiteny tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia niteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe ny toerana tsara indrindra eto ambony tany dia ny moske, ary ny olona mendrika indrindra amin'ireo mpiditra ao anatin'izany moske dia izay voalohany niditra ary izy no farany mivoaka ao anatin'izany moske zany. Nolazalazaintsika teto ihany koa ireo voninahitra sy ny tombotsoa azon'ny olona anankiray mikarakara sy olona anankiray izay manamboatra an'izany moske fa azo valosoa lapa lehibe eo anatrehany Allah any amin'izany paradisa izany. Amin'ny androany ity dia iresadresaka antsika mahakasika ireo fombafomba fanao na ny adabo rehefa anao handeha any amin'izany moske izany. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa ny moske dia toerana tsara indrindra, toerana fanomponany Allah, toerana andeha irisanao amin'ny tompo Allah satria ny soala no ataonao, ary ny soala dia fifandraisana mivantana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria ireo manampahaizana ny teny raha te hiresaka mivantana amin'ny Allah ianao dia manova soala, ary ao anatin'izany soala zany ianao dia manova dua maro fa amin'izay fotoan'izay dia miresaka mivantana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny fa amin'ny andro farany dia hidina ray metatra miala ny lohantsika io masoandro, ary amin'izay fotoan'izay dia hafanana tsy misy toy izany, misy ampany amin'ny olona dia dibony zany na ihany koa difotry zany hatsemboany zany noho ny hafanana be loatra. Fa saingy amin'ny fotoana io dia misy ireo olona fito zay azo alokaloky ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro zay tsy misy aloka afa-tsy ny aliny. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam hoe ny ray amin'ireo olona fito ireo rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, ny olona anankiray ny fony dia mifantoka tanteraka any amin'izany moske. Mifantoka tanteraka amin'ny moske dia rehefa miala kely ao amin'ny moske izy dia efa te hiverina any, ary rehefa ao anatin'ny moske izy dia tsy te hivoaka ao anatin'izany moske zany, raha tsy hoe tsy maintsy misy zavatra hivoahana na tsy maintsy mody izy andeha atory amin'ny hariva na andeha sakafo ihany koa, zay vao izy mivoaka ao anatin'ny moske satria tranon'ny Allah ary trano anankiray zay ahazoana fitonina ao anatin'izany moske zany, ka izay ny olona anankiray mahazo alokalokan'ny Allah amin'izany andro farany izany. Rehefa tsika andeha any amin'izany moske zany dia misy ireo fombafomba izay tokony ho ataontsika mpino Islam amin'izany fotoan'izany. Voalohany amin'izany dia ny fitafianao ny lamba tsara indrindra sy lamba madio rehefa andeha hiditra ao anatin'izany moske, satria araka mivoalazantsika teo andeha hiresaka amin'ny Allah ianao, io tranon'ny Allah. Rehefa anao mandeha miasa misafidy lamba tsara sy mendrika mandeha miasa, rehefa anao andeha hamonjy lanonana misafidy lamba madio sy mendrika andeha hamonjy an'izany lanonana. Ka rehefa andeha hifanena amin'ny Allah, hifanena ny tompon'izao tontolo zao, iresaka mivantana amin'ny tompon'ireo mpanjaka rehetra eto ambony tany, moa ve tsy mendrika ny tondranao lamba madio, ny tondranao tsara indrindra any aminao, ary zany voadidiny Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa. Ka niteny izy manao ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, o ry taranaky Adama, atsika olombelona voalaza eto, rehefa nareo ozy izy andeha amin'ny moske dia eto
ny fitafy mendrika indrindra sy madio ao aminareo. Midika zany fa rehefa andehana moské tsy zay lamba efa maloto na lamba efa tsy tianao zay vao entinao any moské, fa mba le tsara sy madio no entinao amin'izany moské zany. Faharoa, rehefa andeha moské dia tsy tsara raha ohatra ka avy ninona zavatra manelingelina olona anao no tonga andeha amin'izany moské zany, ohatra amin'izany ny tongolo lahy na ihany koa ny tongolo be na ny tongolo. Satria nahoana? Satria manelingelina ny mpiara-mivavaka izany zavatra izany. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe man akala al-basal wa thawm fala yakribanna masjidina, zay olona ninana an'izany tongolo lahy na ihany koa tongolo be na tongolo ravina na inona fa rehefa tongolo dia aoka izy tsy anatona an'ity moské misy anay ity. Satria nahoana? Fa innal malaikatu tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam, satria ny anjeliny mba voahelingelina ihany koa amin'ny zavatra mahavoahelingelina ny taranaky Adam. Zany hoe raha ohatra ka voahelingelina tsika amin'ny fofony zany tongolo izany, voahelingelina tsika amin'izany, dia tadidio fa ireo anjely voahelingelina ihany koa. Ary ao anatin'ny moské dia betsaka ireo anjely ka mandositra amin'izany, ka rehefa andeha moské nao aoka miborosy nify tsara ary tsy mba manana fofona amin'ny vavanao. Manaraka an'izany dia tonga aloha eny amin'ny moské, satria ny moské tranon'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ka ndaotsika ifarombaka andeha mialoha eny amin'ny moské, tsy miandro hoe efa 2 minitra na 2 minitra hiditra ny sola na hanomboka ny sola zay vao anao tonga handeha hamonjy an'izany moské zany, fa andaonao hamonjy an'izany ary hiazakazaka hipetraka amin'ny saf al-awwal. Satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny amin'ny hadisy ihany koa manao hoe law ya'lamu an-nas ma fi an-nidaa was-saf al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahaw alayhi lastahaw. Tenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, raha fantatry ny olona ny hatsarana ao anatin'izany adhan mandeha izany sy ny saf al-awwal le laharana voalohany aorian'ny imam, dia raha ohatra ka tsy nahita toerana izy ireo ka tsy maintsy anao antsapaka, dia nanao antsapaka izy ireo mba hahazoany zany valeur na voninahitra sy ny tombotsoan'izany saf al-awwal zany. Ka raha ohatra ka efa faraparana anao tonga ao anatin'ny moské, mazava ho azy fa tsy azo an'izany laharana voalohany, tsy azo an'izany saf al-awwal zany amin'izay fotoana izany. Ary tsaratsara ihany koa rehefa andeha moské tsika ka akaikikaiky ny moské dia mba mandeha tongotra, fa izany no ahazoana an'izany valisoa lehibe zany. Miditra anao amin'ny toilette manao wudu, rehefa avy manao wudu mitafy ny lambanao dia avy eo mandeha moramora anao eny amin'ny moské. Rehefa tonga eny amin'ny moské anao tsy miazakazaka ihany koa rehefa tonga any amin'ny moské, satria tenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, rehefa nareo izy mandeha moské dia mandehana ampilaminana, ka zay tratranareo amin'ny sola dia ataovy, fa zay tsy tratranareo dia efa ao. Zany hoe tsy mila miazakazaka. Ary tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nisy lehilahy anankiray niazakazaka rehefa ny mpaminany nanao rokon, dia rehefa tapitra ny sola dia niteneny ny mpaminany izy ilay niazakazaka teo, dia nangatanana zany sahaba zany, dia niteny mpaminany tsara ny nataonao saingy aza verina intsony amin'ny manaraka, fa rehefa nareo mandeha manao sola dia mandehana moramorana ampitoniana zay tratranareo manova sola, zay tsy tratranareo dia efa ao aorinan'izany. Tadidio ihany koa fa rehefa andeha moské anao, rehefa tonga eo am'varavaran'ny moské dia misy doa zay nampianariny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ary rehefa ivoaka an'izany moské zany ihany koa anao dia misy doa ihany koa ataonao. Zany dia voalaza amin'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ka miteny izy manao hoe iza dakhala ahadukum al-masjid, raha ohatra ka iray aminareo miditra ao anatin'izany moské zany, falyusallimu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, aoka izy andefa fiarabana sy fandriampahalemana mibetsaka amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, thumma liyaqul, rehefa avy izy dia miteny ity doa manaraka ty, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, tompo Allah sokafo amiko ny varavarany zany famindramponao izany. Wa idha kharaj, ary rehefa izy voaka ao anatin'izany moské zany, falyaqul, mitenena izy manao hoe Allahumma inni as'aluka min fadlika, tompo Allah mangataka aminao zao ireo fahasoavana maro aminao. Zay no fomba nampianariny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, rehefa hiditra amin'ny moské dia manao doa, rehefa mivoaka ny moské dia manao an'izany doa zany ihany koa. Anisan'ny fomba amampanao ihany koa rehefa miditra ny moské dia tsy tokony andeha hipetraka avy hatrany itsika, fa mitsangana itsika
manao 2 rakan na rakantainy mialohan'ny ipetrantsika mazohantsika an'izany toerana izany satria zany dia petrabolana napetraka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia niteny izy manao hoe idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yarkan rakantainy rehefa miditra ao anatin'ny moské ianareo dia aoka tsy hipetraka mihitsy raha tsy efa nahavita ny sola 2 rakan ianao zay vao miditra ao anatin'izany moské zany tadio ihany koa raha lasanabavy anatin'ny fiangonana islam fa ny moské dia tranony Allah ka tsy azo anaovana business na ihany koa ireo karazana varotra sy ny tariny na iresadresana zavatra mahakasika ny fiainana eto ambony tany ao anatin'izany moské zany raha misy ny olona anankiray manday varotra na mitondra varotra ao anatin'ny moské zany ka aoka andreo angataka doigt mba tsy halafo izany olona zany araka ny voalazany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny izy amin'ny hadis manao iza raaitum mayyabin au yabta fil masjid faqulu rehefa nareo mahita olona anankiray ozy izy mivarotra na mividy ao anatin'izany moské zany dia teneno aminazy hoe la arbaha Allahu tijaratak engany mba tsy ho izy tombotsoa na tsy ahazo valosoa amin'ny amanao amin'ity varotra zay ataonao ity mety gaga antsika amin'izany hoe fa maninona anao mangataka doigt zany amin'ny raha alanao eny satria ao anatin'ny moské dia toeram-pivavahana ao anatin'ny moské dia toerana hangatanao amin'ny Allah iresainao mivatana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy fanaovana business ka zany natonga ny mpaminany hoe mba tsy hahazo an'izany tombotsoa izany ny olona izay mivarotra sy manao business ao anatin'ny moské ny business atao ao anatin'ny moské dia ny doigt ny fanaovana sola ny fanaovana doigt sy ny fanaovana asa soa famakiana Qur'an zay no business ilaina ao anatin'ny moské fa tsy azo resana zavatra mahakasika ny fiainana eto ambony tany raha misy an'izany anao dia mivoaka any atokotanin'ny moské any anao manao an'izany rehetrarehetra izany tadio ihany koa fa tsy tsara ihany koa mivoaka ny moské rehefa efa nandeha ny adhan zany rehefa andeha ny adhany dia aoka atsika zany ijanona ao anatin'ny moské fa tsy hivoaka satria teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam tsy azo atao izany raha tsy hoe tena misy zavatra miankina manaina na zavatra zay tsy maintsy hivoanao ka tsy maintsy mivoaka ao anatin'ny moskénao aorinan'izay satria efa nandeha ny fiantsona handeha hivavaka hanompo ny tompo Allah dia tsy tokony miala ao anatin'ny moské fa hijanona ao ianao mandra-pahavitany zany sola izay natrehanao izany farany raha lasana bavy anatin'ny finoana islam dia raha sendra miperapetraka anao ao anatin'ny moské ka mahita zavatra tsy mety mandalo ao dia tokony mba hampirisika anao amin'ny zavatra fanaovana zavatra tsara ary andraran'ny olona raha misy manao zavatra tsy mety ohatra amin'izany petrapetraka amin'ny moské nao mahita olona mivarotra araka amin'ny voalazantsika teo dia tokony hiteninao hoe ty moské tsy azo hivarotana na mahita olona anao miresadresaka mahakasika ny fiainana sy mahakasika ny zavatra rehetrarehetra izay fiainana eto ambony tany dia tokony mananatra anao o rahala ady tranony Allah tsy tokony asiana resaka afa-tsy ny fankatoavana ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny famakiana Qur'an na ihany koa fandaminana ny asa ao anatin'ny moské sy ny resam-pinoana amin'ny ankapobeny azo atao izy amin'izay fotoan'izay fa raha ohatra ka zavatra hafa akoatra ny mahakasika ny ara-pinoana dia tsy tokony atao ao anatin'ny moské fa mivoaka an'izany moské zany tadio ety ampamaranina fa ny moské mbola averintsika tranony Allah ary manamboninahitra ary manana fahasoavana lehibe zay olona naharitra ny aina ao anatin'izany moské izany sy nipetraka ao anatin'ny moské ary mariky ny olona manampinoana any Allah subhanahu wa ta'ala ary ahazo alokaloka ny Allah amin'ny andro zay tsy misy aloka afa-tsy ny alina dia amin'ny andro farany zany ny olona fatra mpipetraka ao anatin'izany moské zany zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity isorako anao ninaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandro-pitafa ho aby ny zoma herinan'ito zao wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله